nanomboka ny maraina hatramin'ny arivany andro dia raikitra nisakoroka tao toliara tao a no ny fanakatsakanana izay nataon'ireo mpitandro ny filaminana amin'ny famorim-bahoaka izay nokasain'ny sombam-bahoaka izay voafidy tany an-toerana andriamatoa siteny randrandrazolony haiko izay ho atao tamin'iny andro ny omaly iny ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakana amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tsy ampy-andrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono ny namantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny sakoroka tany toliara tany no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity ndao ary hoarantsika ny mahakasika an'izay rehetra izay tsy ny toliara irery ihany fa manerana ny Madagasikara amin'izao ankehitriny zao dia ahitana taratra faniriterena ho an'ireo izay antoko politika tsy miray ao anatin'ny fitondrana izay mijoro amin'izao ankehitriny izao indrindra fa ireo antoko politika izay mipanositra ny fitondrana dia tena tsy mahazo maneho hevitra ankahalalahana ary naizanaiza no misy an'izany manerana ny nosy dia tsy mahazo lalana foana izy ireo isaky ny tianao an'izay hetsika famorim-bahoaka etseroa izay ny etsy an-daniny nefa ho an'ireo izay sombam-bahoaka izay miaradia amin'ny fitondram-panjakana dia mahazo lalana foana isaky ny tianao an'izay hetsika famorim-bahoaka izay ka mametra-panontaniana ihany ireo izay tsy mitovy firehana amin'ny fitondrana amin'izao ankehitriny izao tena mbola misy marina ve izany tanitandalana sy ny fanajana ny demokrasia izany sa tsy natokana ho an'ireo mpanositra ny fahafahana maneho hevitra sy ny fahafahana manao famorim-bahoaka etseroa izany ho izy ireo hatrany raha mametra-panontaniana manoloana ny toe-java-misy amin'izao ankehitriny izao ny raha mahalala araky ny nambara tao anatin'ny pejiny andriamatoa siteny randrandrasolony haiko fa nitododoha nakany toliara izy mba hiona amin'ireo vahoaka izay nifidy azy ary mba hanao tatitra ny mahakasika ny fomba fiasa tao anatin'izay fotoana nahalany azy ho solombavambahoaka izay mbola tsy nigadona tany toliara nefa nisy dia efa nanao fanambarana ny OMC tany toliara tany fa tsy azon'izy ireo hatao io famorim-bahoaka izay ho kasain'izy ireo hatao io ary tsy omena lalana izany ho izy ireo satria miendrika ho fanohontohinana sy ho fanakorotanana ny filaminana anatiny any toliara any araky ny voalaza hatrany na dia efa teo aza izay fanambarana izay dia tsy nilavolefina moa ireo izay mpiaradia amin'ny andriamatoa siteny sy ireo vahoaka ny toliara iray manontolo amin'izay fihaonana amin'ity solombavambahoaka an'izy ireo ity vao maraina be nefa ny andro dia taitra daholy ny rehetra fa iny fa nisy ny fanakanana izay nataon'ny mpitandro ny filaminana niny amin'ny manodidina ny toeram-ponenany andriamatoa siteny izay tsy azon'ireo vahoaka atao ny makany amin'ny toerana io ary tsy azon'ireo izay avy ao amin'ny toerana io mivoaka ihany koa manatona any amin'ny toerana misy ny vahoaka niezaka ny fampiresaka ihany ny roa tonta izany hoe ireo solotena mpiaradia amin'ny siteny sy ireo mpitandro ny filaminana fa tsy nanaiky hatramin'ny farany ireo mpitandro ny filaminana araky ny baiko izay voarain'izy ireo hatrany rehefa nandeha nefa ny fotoana dia indro ara fa tezitra avokoa ireo vahoaka izay nanantena mafy ny hiona tamin'ity solombavambahoaka an'izy ireo ity ka raikitra nanomboka teo ny sakoroka izay nahitana fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo vahoaka ny toliara izay tonga marobe raikitra ny torabato izay avy amin'ireo vahoaka ary raikitra ihany koa etsy an-daniny ny fandefasana bomba mandatsy-dranomaso mba hanapariahana an'ireo vahoaka izay tonga marobe avy any no sady hita fa tena sorena ireo vahoaka ireo noho ny fanakatsakanana izay natao tamin'izy ireo mba tsy hahafahan'izy ireo hiona amin'ity solombavambahoaka an'izy ireo ity tao anatin'izay fifandonana izay moa dia nahitana an'ireo andian'olona izay tsy maintsy nosamborin'ny mpitandro ny filaminana ary avy hatrany sy noentina natao andrimaso any amin'ireo bureau ny mpitandro ny filaminana ireo mandrapa hiandrasana an'izay fanadihadiana
izay ho atao amin'izy ireo izay. Vantany vao nahitan'izany ireo vahoaka marobe izay nitokona dia indro ara-fahavao-may atezitra izy ireo ka nosakanan'izy ireo ny lalam-pirenena rehetra mba tsy hafahany ireo fiara mivezivezy na ny miditra any Toliara izany na ny mivoaka ihany koa. Arak'izany rehetra izany dia tsiraikitra noho izany ilay fihaonana izay nokasainy Andriamatoa Sy teny ho atao amin'ireo vahoaka marobe izay nanantena mafy ny hiona tamin'izay fa lasa nivadika an'izay sakoroka izay ny zava-misy any Toliara any amin'izao ankehitriny izao. Talohan'io sakoroka io anefa dia nilaza mazava tsara Andriamatoa Afakandro Kristian izay solombavam-bahoaka voafita tany Mahajanga voalohany raha niaradia amin'ny Sy teny nakany Toliara izay fa ny famorim-bahoaka tsotra no nikasaina hatao fa tsy sanatria akory ho fanonganam-panjakana ho izatrany satria any Toliara raha teo tsy misy ny fanjakana izay ho ahongana fa any Antananarivo renivohitra ho izy no misy an'izay fanjakana izay ho ahongana izay ka tsy hitako ny antony tokony hisiny izay fanakatsakanana etseroa izay raha toa ka andehanao tatitra amin'ireo vahoaka nifidy azy i Andriamatoa Sy teny fa tsy sanatria akory hitaona an'ireo vahoaka hikomy na ihany koa hanongam-panjakana sanatria. Mihenjandroa arak'izany nitady any Toliara any amin'izao ankehitriny izao. Ny mpitandro ny filaminana etsy an-daniny miziriziry amin'izay baiko izay nomena azy ireo izay amin'ny fandrarana ny famorimorim-bahoaka ary tsy hanaiky lembenana hatramin'ny farany izy ireo fa ny mponina kosa etsy ankilany dia mitokona ary tsy hanaiky hatramin'ny farany ihany koa raha toa ka tsy avotsitra ireo naman'izy ireo izay notazomy ny mpitandro ny filaminana ary ihany koa raha tsy mahazo an'izay halalana hiaona amin'ny ity solombavam-bahoakan'izy ireo ity izay. Raha toa ka izao no mitohitohy mety ho ahoana ara no hiafarany ity fitokonana ao Toliara ity raha ohatra ka samy tsy manaiky lembenana ny andaniny sy ny ankilany na ny vahoaka izany na ny mpitandro ny filaminana. Etsy ankilana izay dia mbola manampitrotraka an'izany ihany koa ity raha resaka bazy Toliara ity izay tena mbola ahitana tsy fahafaliany ireo mponina izay voakasika amin'izay resaka bazy Toliara izay satria tena tsy faly izy ireo amin'izay tanin'izy ireo hanaovana an'izay orinasa bazy Toliara izay ary isany no ampangain'izy ireo fa tena hanimba ny ho avy ny taranak'izy ireo sy ny tontolo iainana izay any amin'ny toerana misy izy ireo mo izay resaka bazy Toliara izay. Mety hitambatra ve izany ireo mponina izay tsy faly amin'ny resaka raha bazy Toliara sy ireo mponina izay tsy faly amin'ity fanakatsakanana azy ireo mba tsy hiaona amin'ity solombavam-bahoaka izay nofidin'izy ireo ity sa mety ho ahoana no hiafarany ity toe-javatra any Toliara amin'izao ankehitriny izao. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay efa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.